Namelabelatra ny tombanezaka nataony zandarmaria pirenena androany nandritra ny fampiantsona mpanao gazety teny amin'ny Toby Ratsimbahandrava. Fotoana izay nampahafantarany lehibe ny fiadinan'ny zandarmaria any Fianarantsoa ny zava-misy any an-toerana eo amin'ny resaka fiparitahan'ny fitaovam-piadiana. Nanome fanazavana tamin'ny mpanao gazety ny zava-misy eny amin'ny faritan'ny Fianarantsoa androany maraina ny teny amin'ny Toby Ratsimbahandrava ny avy ao amin'ny zandarmaria pirenena. Nitondra fanazavana noho izany mombamomba ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana izay sarin'ny zandary ny lehibe ny farim-piadidian'ny zandarmaria amin'ny Fianarantsoa. Raha ny fanazavana dia nisy vokany azo sapaitana na paikady izay napetraka izy ireo nandritra ny 5 volana nahatratrarana ireo fitaovam-piadiana maro samihafa ireo. 5 ny masotransisy ny ataoko hoe ny 5 amin'ireo olona ireo voatifitra natratrarana an'ireo fa ny 7 amin'ireo 5 eo nampidirina ponja tany Fianarantsoa, ny 4 nampidirina ponja nataoko hoe 3 aty amorony maniny fa olona ray zany olona roa ray any Fianarantsoa le tratra farany natratrara masotransisy zay mbola ny ponja mandat de dépôt mbola tsy voatsara io donc mbola tsy meloka zany olona io fa mbola mandat de dépôt pour nécessité de l'enquête. Ny ray ao amorony maniny le tratra ny varotra kalaka tratra ny flagrant délit zany tsy ambody ombotsony fa ambody basy zay natina zareo reo zany le tratra flagrant délit varotra basy mbola tsy déférena satria enquête mbola mandeha fa ny teneniko anao ny ankamaroan'le olona oa nazo liberté provisoire tsy ampray volana akory raha miteny hoe tsy ampray volana misy dossier aty am za tsy teniteny foana zany ary za tsy accusé olona fatany anjaratsika mamaly an'izany anjaran'ny tompona ndraikitra ny manarina zay tsy mety any aminy fa za tsy mpitsara eto fa za mitaraina satria mahatsara tena marary zandarmanengy tifirin'ireo dalo reo fantatrareo tsara zany ka fiarah-miasa no angatahako. Fa anisan'ny novelabelaran'ny lehibe ny fiadidian'ny zandarmaria ao Fianarantsoa ihany koa ny resaka famotsiana omby entina amidy amin'ireny famonoan'omby na abatoara ireny. Milaza ity manam-boninahitra ity fa manana profo amin'izany. Marihana fa manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny tandro filaminana ankehitriny amin'ny asa fampandriana fahalemana eto amin'ny firenena.